Hoy Jesosy, efa renareo koa fa voalaza tamin'ny Ntaolo hoe: aza mivadika amin'ny teny napetraka ao tamin'ny Tompo, fa tanterao ny teny napetraka ao. Izao kosa milaza aminareo hoe: aza mianiana mihitsy. Aza mianiana na amin'ny lanitra satria seza fiandrianan'Andriamanitra izany, na amin'ny tany satria fitoeran'ny tongotr'Andriamanitra izany, na amin'ny Jerosalema satria tanànan'ny mpanjaka lehibe izany, na amin'ny lohanao satria tsy hainao ny mahafotsy na mahamainty singa ambolo iray akory.